Tsy mifanalavitra amin'izay fikirakirana ny informatika izay ihany no anomboantsika ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao nosokafana tany Ambodiboanara ny farany herinandro teo ny relais postal taorian'io nahazo fiofanana mikasika ny fikirakirana ny nomerika sy ny internet ny ponina any an-toerana miora ny aina sy Rodriguez Zafmaly no hitondra ny antsipriam-baovao. Ho mora amin'ireto mponina eto Ambodiboanara ireto manomboka izao ny ifandray amin'izao tontolo izao, anita-pahalalana na koa hitady asa amin'ny alalan'ny internet ka ho tafiala amin'ny fitokana monina izy ireo no nomerika. Ireo mpiasan'ny commune, mpisehatra ny fahasalamana, mpitandro filaminana, ireo tanora mpianatra, ny mpanabe sy ny sisa samy nahazo izao fiofanana izao. Ny jiry ahoana ny fomba atao rehefa hitady zavatra anankiray mety ilain-tena ohatra asa izay type d'examen ny CP na zavatra hafa koa. Nianatra tao internet tamin'ny tablety, maro karazana be raha nianarana tao cheville. 3 andro no faharetana ity fiofanana ity ka ny tanjona dia ny hitariana ny mponina mpiasa ny internet sy ny nomerika amin'ny fiainany andavanandro.